Miaraba anao tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao, miaraba ihany koa ny vahoaka iray manontolo amin'izao fetiny atsaramanitra izao ary mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy amin'ity androany ity sy ho an'ny rapitso raha ny toetry ny andro na ny sara sy tamin'ny zana-bolana tian'ity dia natanjaka aloha ny tsiokan'ny baratraza amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny ilany atsinanana moa ny tena iatefahan'izay rivotra avy any atsimo atsinanana izay fa ho an'ny rapitso vao maraina dia somary mety alefaka izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay ka anisany mety amin'ny vanany zavona indraindray ho an'ny voatany aorin'izay kosa na ny rapitso tolakandro ihany dia tombanana miverina mahazo vahana indray izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay ary miverina tanteraka ao anatin'ny volonandro ririnitsika arak'izay ary mitohy moa izany makany amin'ny farany herinandro indrindra ny alahady anoany ny maripana ihany koa mifanaraka amin'izay dia midina ny maripana amin'ny ankapobeny saika ho an'ny voatany sy ny faritra atsinanan'i Madagasikara ray manontolo iny ka mila miomana amin'izay hatrany zany ny sika indrindrindrindra moa ny olona marefo ny zaza sy ny olona antitra ary koa nireo izay marefo amin'ny ara-pahasalamana izay ny mahakasikasika an'iny fa idirantsika amin'ny antsipirino ny mety toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina mety isy ny zavona ho an'ny faritra Analamanga ny faritra Itasy Vakinakaratra Moromania ary ny faritra loatra Mangoro mety ahitana izay ihany koa ny any Belanana ny any amin'ny distrika Anambanja sy Ambilobe mety isy ny orana malefaka ho an'ny distrika Nantala sy ny morotsiraka ny faritra Ambatsoa ary ny any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanan'i Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Ivatovavo izay ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro ny ambiny moa dia maina ny andro na ibalika kokoa ny masoandro na dia somary mangatsitsika hatrany aza noho ny tsioka izay mitoetra avy any atsinanana hatrany fa ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana ho an'ny morotsiraka atsinanana Madagasikara ray manontolo indrindra amin'ny takariva ary mety hoarahina herika izay ho an'ny ilany atsinanan'ny faritry Analamanga Vakinakaratra Moromania Matsihatra Ambony Iorombe ny any amin'ny ilany atsinanan'ny faritry Sofia sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sava kosa dia mandraona ankapobeny ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 10 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry Vakinakaratra fa amin'ny ankapobeny raha ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius izay maripana izay ary ny morotsiraka kosa dia 13 ka hatramin'ny 12 degré celsius raha ny faritra atsinanana fa ny any amin'ny ilany andrefana no mety mahatratra any 4 degré celsius ho an'ny faritry Melaky na manakaiky ny distrikany Besalampo raha ny marimarina kokoa ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mitohy hatrany ny orana malefaka miatoato ho an'ny faritra atsinanan'i Madagasikara iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Sava izay ka hatrany amin'ny faritra Anosy ary mitohy hatrany ihany koa ny herik'andro saika ibatoerana izay amin'ny tontolo andro ny sabotsy izay zany hoe somary miatoato hatrany moa zany indrindrindrindra moa ny orana any amin'ny morotsiraka fa ny any amin'ny ilany rehefa Madagasikara dia ny masoandro no mibalika tanteraka mandritry ny tontolo andro amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany raha ny maripana ho vinavina dia mbola midina hatrany aloha ny maripana indrindra ho an'ny voatany satria dia 12 degré celsius ny maripana ambony indrindra andrasana ho an'ny faritry Matsihatra Ambony fa ho an'ny faritry Vakinakaratra no mety mahatratra 12 degré celsius izay fa ny any amin'ny faritra atsinanana kosa no somary misy fiakarana kely 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana ho vinavina ary 5 degré celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika hatrany any amin'ny faritry Melaky ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinanan'i Madagasikara ray manontolo iny manomboka any amin'ny faritra Sava izay ka hatramin'ny faritra Anosy ary mbola andrasana ihany koa ny herik'andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany mandraona ny andro ho an'ny faritry Melaky Bongolava Itasy sy Vakinakaratra ary ilany andrefan'ny faritra Moromania toa izay koa ny any amin'ny faritry Diana ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana kokoa mandritry ny tontolo andro fa raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay tsy misy hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny ny viovana andrasana mahakasika izay maripana izay satria dia 12 ka hatramin'ny 12 degré celsius ho an'ny voatany ary
manodidina ny 4 ka hatramin'ny 8 degré celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana. Ny any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara kosa no mahatratra 5 degré celsius ny maripana hitantsika hatrany any amin'ny faritry Melaky. Dia izay ny meteo tamin'ny tian'ity ary raha pitsinay fotoana manaraka veloma to.